antso-jay amin'ny mpandraraha malagasy nakato ny fanjakana ihany koa ny triple A Antsirabe. Certificat d'existence triple A nomeny ny chef district Baiko ny chef Fokotany tsy hanome izany. Fanadinana CEPE mpiadana 10 centre mpiadana tsy nisy nanatitra sakafo nidina an-tsehatra ny polisy. Manambola tsara atsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ny tiany ity na ny eto Madagasikara izany na ny anivelany ihany koa amin'ny alalan'ny YouTube sy ny Facebook. Tonga sao eto amin'ny fotoana ny vaovao asaina ampanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny famazatra moa dia andesintsika manomboka ny vaovao aloha ny tatitry ny antotanisa mandina ny valana retina coronavirus amin'ny tiany ity dia Iravo Razafy sy Mathieu Prince no mitatitra an'izay. Toy izao manaraka izao indray ny tatitra ny voakandroany mahakasika ny fivoaran'ny COVID-19 eto amintsika. 450 ny tranga vaovao voatily androany araka ny tatitra ny profesora Avolontina Anta, ny 770 teto Antananarivo, 9 tany Tomasina, 4 Fianarantsoa, 17 Mahajanga ary 2 Atsiranana. Mitotal 7,704 Israel izany ireo mitondra ny tsimikaretina atreto. 5,703 Israel no sitrana ny ampy ireo 3,20 vaovao androany. 4,707 ireo mbola manaraka fitsaboana. Raha 2,70 ny forme grave ny hena 3. Ny amin'ny 3 ireo nodomandry iray teto amin'ny faritra Lamanga ary ny roa tany Diana. Izay mitotal 5,70 hatramin'ny atomboany aretina. 7,707 isa ny fitiliana PCR vita hatramin'ny omaly alatsinainy, raika amin'ny 30 aogositra 2020. Raika amin'ny 70,705 kosa ny fitiliana gene expert vita omaly, raika amin'ny 30 aogositra 2020. Eo amin'ny vaovao ny fiarina ary no entintsika manomboka ny votoatin'ny vaovao amin'ny tiany ity. Tsy ampy ny fitondram-panjakana ny nanakatonana ny orinasa triple A teto Antananarivo sy tany Toamasina. Mbola niara-ny antso-jay ihany koa manko ny tany Antsirabe androany. Mitatitra n'izay vaovao izay sy ny zava-nisy tany antoerana tamin'ny alalan'ny antso Antarby ny mpanao gazety ny MBS Antsirabe. Ny tao Antananarivo sy Tomasina dia miroso amin'ny fanakatonana ny orinasa triple A ety Andranomanilatra indray ny eo nivel'ny madaikity etra eto Madagasikara na ny DGI araka ny taratasy izay nalefan'izy ireo izay daty ny 20 volana Aogositra moa dia nampandeha ny OIC tao Antsirabe ny madaikity teto amin'ny etra eto Vakinankaratra ary dia niroso tamin'izany fanakatonan'izany amin'ny tiany nanomboka tamin'ny oratanoany no efa nisy mihevitsevitsy tao Andranomanilatra ny tany filaminana niandry ny fanakatonana izany ary tamin'ny 3 kasefany teo dia tonga ny teo anivon'ny tafazarany etra teto Vakinankaratra mitondra ny taratasy nampandeha mandraika teto anivon'ny orinasa tiako amin'ny tsy maintsy anakatonana ity orinasa ity. Misy moa ny fifandirana sy ny adihevitra maro samihafa mikasika izay dite satria raha ny voalaza ao anatin'ilay noty dia tokony 10 andro aorianan'ny fampandenesana ny orinasa. Izay vao tokony ikatona izany anakatonana amin'izay orinasa izay kanefa dia mbola manana 7 andro ihany koa ahafahany karazana prolongation ahafahany karakara ny taratasy raha tonga izany araka ny voasoratra ao anatin'ilay notification izany. Asaingy rehefa fampiasa tamin'ny tokony andraikitra tany ambony tany na ny teo anivon'ny orinasa triple A na ny teo anivon'ny DDR Vakinankaratra dia tsy maintsy nisy mibaiko midina izany fa tsy maintsy akatona ihany ity orinasa triple A ity izay ato anatin'ny fartin'ny orinasa ity koa satria tao anatin'ilay notification dia hoe tiko triple A ka natonga fifandirana kely izay dia novandry zareo indray izy hoe orinasa triple A ao anatin'ny faritiny tiko. Dia amin'izao ora izao zany dia miroso amin'izay fanakatonan'izay mitondra ndraiky teo amin'ny ndraiky ny etra eto Vakinankaratra sy ireo mpitandro filaminana izay niaraka tamin'izy ireo. Izay aloha no azo ambara satria dia misy ny fifanorana kely teo amin'ny mpiasa sy ireto mpanakatona ireto asaingy miravina aloha teto ary dia nanaiky ny toromarika avy amin'ireo tokony andraikitra teo anivon'ny orinasa triple A ary dia miroso amin'ny fanakatonana izany amin'izao ora izao.
eo amin'izay vaovao izay atrany 30 andro androany nofepitona nomeny direction des entreprises na ny DGE ny AAA amenona ny taratasiny anatin'izany tanteraka moa ny orinasa ankehitriny 5B ny sakana mahazo. Miradora Benjamina sy Andra Rakotomalala no mitatitra n'izay vaovao izay. 10 andro no nivezivezy teny amin'ny fokotany an-tanimena ny tompony andraikitry ny orinasa AAA Behoririka. Angataka le certificat d'existence no takina avy amin'ny direction des entreprises ahafahan'ny orinasa manao ny asany. Tsy nentina nome izany anefa ny chef fokotany noho ny baiko entitra izay azony avy amin'ny chef district. Tiako ny manamarika etona fa 10 andro a partir amin'ny 19 iny zany nomen'ny fanjakana anay anaovanay ny régularisation rehetra mahakasika ny antony nanakatonana ny magro Behoririka. Ary io certificat d'existence io no antony voalohany nangatahany zareo tamin'ny fidinany teny. Ny ampitsy moa zay dia efa nanatina ny fokotany teny toerana mba hakan'izany ary tamin'io andro io no nanomezan'ny chef fokotany hoe asanay tokoa no manao an'ity certificat d'existence ty fa tsy afaka manome an'izany zay fa manatononareo any chef de district. Anatina ny chef de district nefa zay dia valiteny tsotra nomeny hoe raha tsy manoratra any amin'ny DGE dia tsy afaka manome baiko mihitsy izy amin'ny chef fokotany ny délivrena le certificat d'existence. Ary ny ampisony zay dia efa anatina ny DGE hoe tsy mety hoe manoratinareo any amin'ny chef de district ary namaly izy fa tsy asany mibaiko ny chef de district fa droit nareo ny maka certificat d'existence any amin'ny fokotany. Eto zany zay dia marina fa miantona eto aloha zany ny resaka certificat d'existence nefa anisan'ny dossier maire ataoko hoe anisan'ny dossier zay ilaina maika any amin'ny DGE io certificat d'existence io. Zany rehetra zany moa zany dia tsy maintsy nataonay ny fanaovana constat par voie d'huissier satria presque verbal ny ivezivezenay mandritra ny 10 andro manindritra tsy hatramin'izao mbola tsy mivoaka ny certificat d'existence. Dia miandry ny décision ny DGE sy ny chef de district zay amin'izao fotoana izao na dia efa ataoko hoe 13 andro aty aoriana raha mbola tsy hita ny tena marina momba ny certificat d'existence. Raha ny fantatra dia raha andro ihany dia mivoaka ny certificat d'existence eo anivon'ny fokotany. Ity raharaha AAA ty anefa dia 10 andro zao. Tsy azo lavina intsony ny fisiana resaka politika ambadika izao raharaha zao. Ny chef district manome baiko ny chef fokotany fa iza zany no manome baiko ny chef district, iza ny mahazo tombotsoa amin'ny tsy sokafany reto orinasa malagasy reto. Izay ihany koa no hidirantsika amin'ny vaovaon'ny politika. Androany no voatondro anaovana ny tatitry ny fivoriana natao ny comité mixte paritaire avy amin'ny hampanao lalàna teny amin'ny fivorian'ny solombavam-bahoaka tsy nifanaraka amin'ny zava-niseho izany tatitra izany. Horantsika ny andindinin'izay eo amin'ny sary ny tahiriny aina ranaryniriny. Efa indro nivezivezy teny amin'ny antenimera rotonta ireo volavolanan-dalàna izay natolotry ny gouvernement taolanina momba ny fantsina ny lalàna mahakasika ny fifidianana sy ny fitsapahakevim-bahoaka sy ny code minier saingy tsy nisy fanapahan-kevitra nivoaka na ny iray aza. Izay no antony nananganana ny komisiona tsy miandany avy amin'ny mpanao lalàna na ny comité mixte paritaire izay ahitana ny solotena avy amin'ny vondrona parlementaire IRD sy ny tsy miankina ary ny tim ny eo anivon'ny antenimera-pirenena. Mitovy ny firafitrireo na eo amin'ny antenimera-pirenena na eo amin'ny antenimera-ndoholona. Ny fomba fiasa tao anatin'le izy rehefa nanapaka zahay dia tapahana tamin'ny alalan'ny tsangatanana. Ny antenimera na ny antenimera-pirenena na ny antenimera-ndoholona rehefa maka fanapakevitra dia tsangatanana foana. Trafidiana teo angamba tsy kahitrareo zay. Ny nahagaga fotsiny rehefa nivory zay tao anatin'le CMP dia nanda ny solotena maromaro tao anatin'ny solotena ny antenimera-pirenena zany indrindra ny avy amin'ny vonina IRD hoe tsy ekena ny anaovana tsangatanana ao amin'ilay fomba fiasan'ilay CMP nefa amin'ny solotena ny antenimera rotonta io ny fomba fiasany nefa tsangatanana. Zay zavatra zay zany aloha no nahagaganay. Zay solotena zamony solotena zany tao anatin'ny antokotoko Madagasikara tao anatin'ilay CMP ny antenimera-pirenena. Rehefa nandeha ny adihevitra voalohany dia niravana tamin'ny tsangatanana zany fa hoe toizany any alatsinainy. Da nankatahana somatsara zay rehetra. Tonga ny alatsinainy ny fandaniana ny tatitra natao tamin'ny fivoriana. Ny zoma dia ny lanina tamin'ny tsangatanana. Ny lahadinika no lanina tamin'ny tsangatanana. Teo amin'ny fandaniana ny fehi-kevitra no niseho ny olana vokatry ny tsy fitovian-kevitra tamin'ny sampikamba ny CMP avy amin'ny antenimera-pirenena. Fa rehefa nanao conclusion zahay no nivoaka ny solombavam-bahoaka sasatsasany
mikasika an'le hoe fananganantanana zany andanina n'lay fekevitra farany tao ny an'ny ampahany zany tamin'ny antenimieram-pirenena dia niteny hoe satria tsy misy maromatriraisana dia mivoaka zay zavatra zay nefa tsy voasoratra tao anatin'le takitra hoe andao ary lanina fa zay ny fekevitra le commission ny teo anivon'ny antemeran-olona zay nitobizana tamin'ny solotena ny tiako Madagasikara zany dia ny hoe tsy habilité zany hoe tsy maefa handinika niny obligé ny commission iny ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-dolona satria ratification ny natao zay tsy azo hitondrana fanitsina zany na fanatsarana amendement ao anatin'lay ordonnance fa na atao eny na atao tsy zany na ekena na lavina dikany lay antopisin'le commission mihitsy zany tsy voafeh tsy mitombony dia tsy nanaiky an'izay zareo satria ny antony dia te ametraka n'lay hoe rehefa tsy mahita marimaritra iraisana ny antenimieran-rotota dia mifarana ity amin'ny antenimieram-pirenena le izy nefa le zavatra ahitana le marimaritra iraisana mihitsy ny olana satria tsy afaka mamokarija teny hitambarana izahay androany maraina nitaky ny amakinam-pabe maso io tatitra io teny vato ny vondrona parlementaire tim saingy tsy natao izany raha mandeha ny fivoriana ka misy mitary na iza mivoaka na iza mivoaka raha mbola mafeno fetrisany ao anatiny ao dia mitohy ny fivoriana misy an'izany ato anatin'ny antenimieram-pirenena misy fotoana mivoaka ny GPR mivoaka ny tim fa mandrefana pakevitra foanany ao zay mijanonao raha ny afaran'le fivoriana atao zany zany atrika ny fivoriana hatramin'ny farany dia hoe tsy maefa ilay commission zay zany tokony akany premier ministre n'lay taratasy sy fanapakevitra zay raisiny o alefany amin'ny antenimieram-pirenena nefa zay tsy ny raisiny mengy avy amin'izay zay zany mahatonga atsika hoe tandalana avy atsika sa tsy tandalana maninona ary ny gouvernement no tsy ny considéré an'izay tatitra tamin'ny fivoriana nataony teo anivon'le CMP zay miaritra hatramin'ny faran'izay apetrakytsika mibaraingo hoe hoentina makaiza le firenena anjarany rehetra no mitsara an'izay fa zay ny zava-nisy velom-panontaniana ny mpikambana amin'ity commission mixte paritarity inona marina moa izany ny tena tanjony inona no antony nanaovana fivoriana tsy ara-potoana ananganana azy raha izay tia ny gouvernementa ihany no nataony voateraka dia efa tratra ny forme grave ilay commission mixte paritaire mbola mametraka olana hatrany ny gouvernementa nijoro ny filohany antenimieran-olona androany tamin'ny alalany resaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety teny Anosy Miradora Benjamina sy Andra Kotomalala no anisany teny atoerana mitatitra izay vaovao izay misamboaravoara tanteraka ny eo anivon'ity commission mixte paritaire ity androany dia nitsopahan'ny filohan'ny antenimieran-olona Rivra Kotovao ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny gouvernementa zay nanome baiko anoho ny fandanina ny volavolan-dalàna laharana ohatraohatra ray tsipika 24 ity volavolan-dalàna ity izay mikasika ny arena kibomitany ny didy tsy volana momba ny referendum ary ny momba ny fampihenana ny isan'ireo olona ho 20 tokony ny andrasan'ny gouvernementa ny firaketana tsoratra ny tatitra ny fivoriana avy amin'ny voamera iraisana isasahana vao nandray fanapahan-kevitra ny premier ministre lehibe ny gouvernementa Tsay Christian saingy tsy zay ny zava-nisy dia kakasy talanjona eto satria ny tatitra ary androany tsy ny voafita zany ny fitarana tsoratra tamin'ireo fivoriana roa metona natao ny antenimieran-dolona sy ny antenimieram-pirenena mandray ny taratasin'ny premier ministre nefa zay taratasina rehefa ny tany amin'ny président ny assemblée nationale nazo kopia amin'izany ny filoha-pirenena dia ny filohan'ny antenimieran-dolona ary ny filohan'ny ACC hoe no ny tatitra zay voarainy omaly dia ahoana moa zany petraka mihitsy fanontany hoe tatitra inona kay zany ary azadiny fa tato zany nanao an'le izy dia ireo olona manana ndraikitra amin'izany any amin'ny assemblée nationale sy ty amin'ny sénat dia niasa hatramin'ny alindalina mihitsy ny maly namita n'lay fitanana antsoratra an'ireo fanapahan-kevitra zay niraisina tao amin'ny voamery io amin'ny commission io ka inona zany tena apetraka mihitsy amin'ny fanontaniana hoe androany izy mivita nefa ny premier ministre dia vomaly ary zay no entiny manokatra n'lay taratasy alefa no hoe faisons suite le rapport zay nalefanao alefa niasa président inona zany io zany lazaiko hoe allo mba manara-dalàna allo mba manara-dalàna fa tsika ny ohatra ho an'ity firenena ity ny lehibe ny androm-panjakana zany allo mba samy mijanona anaty ara-dalàna isika ino ny PV nalefandroany zao le izy voaraiko voarain'ny président de l'Assemblée nationale dia nalefa nakany amin'ny premier ministre le izy hoe io tatitra
officiel mety samy nananieviny a samy nandeha tany amin'ny mpanao gazety sisisisa samy nanao tatitra manokana tany amin'ny filohan'ny antelimeran-dolona sy ny filohan'ny antelimeram-pirenena fa ny tatitra officiel dia zay tatitra nyraisin'ireo mpaka-tsoratra teo amin'ny asa-boamera ny lazako azy a inona ny tatitra officiel ka inona zany le lazain'ny premier ministre maly nefa androany ary le zavatra profita makaka ihany zany efa miazakazaka ny injera ve fa manina makany amin'ny tiara-dalàna e mino aho fa za moa dia amaly amin'le tantasin'ny premier ministre mihitsy hoe majereo fa tiara-dalàna tena afa ny hoe rarina sy mihitsiny a fa tiara-dalàna mihitsy le zavatra tiana asesika fotsiny atao amboletra fotsiny. Vaovao mifandraika amin'ny fampianarana kosa dia amin'ny fanadinana CEPE izany no tanterahana tamin'ity androany voalohany volana Septambra 2020 ity tsy nilaozany izay mety ho sampona ny fiatrehan'ireo mpiadina an'izany fanadinana izany androany. Andeha rahantsika atao anatin'ity angom-baovao natao ny Ravirazafy Mahena sy Manora Andriamalala ity. Niparitaka tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook vao maraina ity sary ity. Diso fitoeram-panadinana ilay zazalahy ka naterin'ny polisy tany amin'ny toerana tokony nisy azy. Marina Fefalasa ny ray aman-dreny no fantatra fa tsy tokony tao amin'ny EPP Analamahitsy na nateran'izy ireo azy io no nanao fanadinana ilay zaza. Tao amin'ny CEG Analamahitsy no naterin'ny polisy ity farany ary afaka niatrika ny fanadinana soamantsara. Nandritra ny fotoana isakafony indray ity trangy iray hafa ity. Ankizy vavikely roa nanala CEPE tao amin'ny SFX Antanimena no niantohan'ny polisy sakafo atoandro raha toka tsy nahita ny ray aman-drenin'izy ireo rehefa fotoana niravana ny maraina. Araka ny tatra voaray moa misy 3:07 alina sy iray hetsy nisy ny mpiadana teto Analamanga, Savary Diana ka ny 3:70 alina teto Antananarivo renivohitra niparitaka tao amina fitoeram-panadinana misy 2:70. Eo amin'izay fampianarana izay hatrany dia araka ny fanambaratao dia androany no tanterahana ny fanadinana CEPE izay fanadina mpanjakana voalohany moa izy ity. Mpiadana iray isany niatrika izany no narahanay tamin'ny maraina teo. Andeha rahantsika ny momba an'izay. Zazalahy kely 12 taona ireo monina ao amin'ny fokontany iray eny Ambohimanarina izy. Androany andro manatantara ho an'ity zazalahy kely ity. Fotoana hiatrehany voalohany an'izany fanadinam-panjakana izany. Na dia teo aza mantsy ny fihiboana vokatry ny coronavirus, nitoy hatrany ny famerenandesina ho azy. Nanao revision foana raha misy ary corona re. Naka devoara ampianarana ny corona re tamin'ny naka farany ny sala. Tsy nataony sakana ifantohana tamin'ny fanadinana CEPE izay natrehany androany ny zavantranga teo amin'ny rainy. Ny nentoany manko no nikarakara azy tamin'ity androany ity satria nisy tsy fahasalamana tampoka ny aliny alatsinainy ny rainy ka voaterina monjy hôpitaly niaraka tamin'ny reniny niteraka azy. Programa zany zany no faniterina azy amin'izao maraina izao zany dia zany no mahafinaritra maraina any dia izany no karakara sakafo sy no mety maharitra azy gama amin'ny tandro. Izy anaterana sakafo ampianarana zany fa satria reraka be vezivezy. Tsy hoe dia ny fiomanana manokana aloha fa zany hoe zay opelatana no ambarimbariny. Isan'ny taranja tena tian'ireo ny SVT, Sciences de la vie et de la terre. Zanak'olona sahirana izy, saingy manana tanjona eo amin'ny fiainany, dia ny olona lasa mpitsabo rehefa ratra izay lehibe. Tsara tena tsy haiko dia ny français, ny haiko dia calcul, dia tantara, dia géographie, dia SVT, nofonofo zany dia développé dia anao dokotera. Nijery ny zavanisy nandritra izay fiatrehana ny fanadinana CEPE ho an'ireo katita kely izay ihany koa androany teny amin'ny CEG Alasora izay ivitoerana iray natanterahana ity fanadinana ity Inory Fitiavana sy Mathieu Princy. Mpanala fanadinana CEPE mandina ny 300 tao anatin'ny commune Alasora no nisitraka ny fanohanana ara-tsakafo avy eo anivon'ny commune Alasora no tarin'ny ben'ny tanàna Jimira Andriantsoa. Ho fitsinjovana ireo ray aman-dreny amin'izao fahasahiranana lalina mahazo azy ireo izao no anisany antony ity hetsika ity. Ny teti-bola moa zany dia efa nifampiresahana tamin'ny conseiller ny zavatra ohatr'izao moa zany nandalina hatrany amin'ny 4 tapitrisa ariary na 4 millions d'ariary eo ny budget en commune izay nanomanana ny fampisakafoanana ny ankizy ao anatin'ny CPE zany. Manana ny fandaminany manokany eo anivon'ny CEG Alasora eo amin'ity fiatrehana ny fanadinana CEPE ity. Ny androany zao dia ao anatin'ny session zay hoe pendant session
dia hatramin'ny 4 eo eo no everina fa vita zay dia manomboka rapitro zany dia efa eto zay mifamotoana mikatroka indray zany ny membre de jury indrindra fa ny correcteur rehetrarehetra anomboka ny correction vita zay dia mandeha ny délibération dia aorianan'izay vao mandeha ny publication zay iarahan'ny sisiko rehetrarehetra moa zany ety amin'ny faritra misy anay. Nanampy be ireo mpiadana ity hetsika nataony commune Alasora ity. Le izy moa zany efa nitenenina mialoha dia efa fantatra anay hoe misakafo daholo aty ny ankizy mpianatra dia tsy mitondra sakafo any an-trano dia tsy maninona. Dia amiko manokana aloha zany hoe maraina tsy dia sikolana efa zay dia mahafaly ahy zany zay au lieu dia nanomana tany an-trano lany zao dia tonga aty vilia sotro fotsiny dia efa mba milamin-tsaina. Mety amiko zany iny tena marina mety amiko. Mahafinaritra amin'ny ankapobeny satria ny betsaka neny ray aman-dreny sahirana amin'izao mety misy ary tsy misakafo amin'izao nefa andiana fanadinana. Misy ny sahirana satria nandalo valia aretina nefa ny asa tsy misy asa betsaka ny asa ny orinasa midy. Hijanonantsika hatrany izay tontolo ny fampianarana izay saingy ny vaovao avy any amin'ny faritra no entina aminao manaraka izao. Nanao fanadihadiana mahakasika ny fanomanana ny fanadihana-mpanjakana CEPE ho tanterahana amin'ny fahavalon'ny volana septambra ho avy izao ny tao Mahajanga androany. Ny mpanao gazety ny MBS ny Mahajanga moa no mitatitra n'izay vaovao izay. 76 nisan'ny mpiadina CEPE eto amin'ny sesikony Mahajanga voalohany amin'ny fohy be mpanadinana 10 ary efitrano 420 no mandray azy ireo. Efa voazara ihany koa ny fiantsonana anatrika fanadinana na ny convocation. Mivoatakisa ihany koa ny fidirana amin'io CPE ho avy io fa tsy amin'ny fitora sasany tahaka ny mahazatra. Aretina zay misy amintsika zao voatery mbola miampy fanasan-tanana dia amin'ny fitora tsy diso efa manomboka ny fiantsonantsika ary tsy maintsy manasa tanana, tsy maintsy manao arivavasorona ny rehetrarehetra. Dia ny hariva ohatrohatran'izany ihany koa mila manaja fotoana itsika raha ohatra ka tamin'ny ray sasany izy teo aloha dia naroso amin'ray ora tsy diso efa manomboka ny fiantsona dia miditra amin'ny fanasana tanana dia azadino ny arivavasorona tsy maintsy miaraka amintsika. Raha amin'ity sekoly EPPR ity no resahana dia voalan'ny 700 ny isan'ny mpiadina amin'ny efitrano 20. Somary seraina nefa ireo mpampianatra sy mpianatra tao anatin'izay amenara-pahasalamana izay indrindra moa tamin'ny fanatatosana ny taom-pianarany. Vonina iaina nefa ireo mpianatra andray sy hiatrika an'izany fanadinana izany. Vonina tsara. Vonina tsara? Dia inona ny hitanao fa mbola hitanao mbola tsy dia tena voaray tsara? SVT. SVT? Vonina tsara sa manao l'examen? Ahoana fa manao l'examen? Vonina. Dia inona za ohatra dia atao mbola tsy voafehy? Fa izy jiaby voafehy jiaby. Tsara moa manamarika fa amin'ny fahavalon'ny volana septambra ho avy izao no atao izany fanadinana CPE izany eto amin'ny sisikony Mahajanga voalohany. Ivadika lafim-baovao hafa isika toerana maro eto Madagasikara no ahitana korontana no nitetika asa ataon'ny fanjakana. Androany dia mpanao politika raiky no nitondra ny heviny momba an'izay. Germaine Menjanahary sy Manora Andriamalala no mitatitra ny andindininy. Fanjakana tsirifesy mandidy fitondrana ambony lalàna izany no tazany maro amin'ity fitondrana ity. Toerana maro no ahitana korontana ateraky ny fibodona tany ataon'ny mpitondra sy ny ekipany noho ny fametrana tombontsoa manokana avy amin'ny alalan'ny tetikasa. Isan'izany ny ponina ao Bongolava. Tanin'olona vita borina zao. Tanin'olona vita borina misoratra ara-dalàna ary nahazo tarata didim-pitsarana avy any amin'ny cour d'appel mihitsy. Tonga ny be ny tanàna ny erikady hametaka ny orinasa Tom. Ametraka an'le pilone ny teny'le olona. Ny teny'le olona hoe ty tany ty ane ka nananay didy mazava tsara borine ty rety ny didim-pitsarana ny ray sy Andriamatoa
be ny tanàna le didim-pitsarana dia naforiporitra ny denariny tsy misy dikany eo anatrehako ty ozy izy teo masy mifokon'olona be da be ao amin'ny mifaritry bongolava io a dia ahitana ny zavatra tsindry azo lena ataon'ny fanjakana. Ao anatin'ny fandarana dinika ao aoriana izao vaovao izao moa no anarahanao ny antsiprian'iny fanazavana iny. Fa vaovao mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana tamin'ny farany herinandro teo dia maro ireo karazana endrika tsy fandriam-pahalemana niseho teto Andrenivohitra, indrindra tao anatin'ny distrikany Antananarivo Atsimondrano. Nandray fanapahan-kevitra tandrify azy ny solombavam-bahoaka voavidy tao amin'ny distrikany Atsimondrano io. Nomena Andriamana Misata sy Tahiriniana Ranariniirina no mitatotra ny vaovao. Tsy mandry andro tsy mandry alina intsony ny mponina ao amin'ny distrikany Atsimondrano. Maro karazana fanendahana sy fanafiana amin'ny tapiadiana ary miafara amin'ny famonoana sy raha mandrika mihitsy azy izany. Toy ny zava-nisy tao ambany lalàna Itosy omaly maraina. Ray mpianakaviana iray andeha hiasa maraina no tratran'ireo andeha anjiolahy ka novelesiny tamin'ny vy maranitra ny lohan'ilay ray mpianakaviana. Nitarika ny fahafatesan'ity ray mpianakaviana ity moa izany. Raha ny zavatra misy ety amin'ny distrikina Antananarivo Atsimondrano amin'izao fotoana izao dia tena morongatra tokoa ny tsy fandriam-pahalemana. Ao ny fanendahana, ny asa fanendahana, ao ihany koa ny famakiana trano izay hita zany amin'ny faritra Itosy sy ny manodidina iny. Eto zany dia miantso ny mpitandro ny filaminana mba hijery akaiky an'io faritra Itosy io satria vao tsy ela kory zay fa vao maly no nisy ny olona zany zay tratran'izay fanendahana zay. Ankoatran'izany moa ireo asa famakitrano izay miendrika alabotry izay azo raisina ihany koa amin'ny hoe mety vokatry ny fiboana nisy teo dia maro ny olona zany no miaina ao anatin'ny tsy fahampiana sy ny fahasahiranana lalina amin'izao fotoana izao ka manita-tsaina ireo jiolahy na indrindra ireo ray mpianakaviana mitady an'izay fomba azahoany vola hamelomana ny ankonany. Na izany na tsy izany dia mila mandray andraikitra ny tompona andraikitra eo anivon'ny fandriam-pahalemana. Efa nisy moa ny fiaraha-midinika tamin'ny mpitandro ny filaminana teo aloha kanefa dia niverina goragory izany. Isy indray zany atsoatsy ny fiaraha-midinika mba ahafahana maneho ny ezaka hitandrovana ny filaminana raha ny fanazavana. Eo amin'ny vaovaon'ny tranga mpiaramonina mandidina ny alatra lavanilina ny tranga tany Toamasina no entina aminao indray atao anatin'ity vaovao manaraka ity. Nangony ny mpanao gazety ny MBS Toamasina izany. Dimla no atony kotrika ny fisolokiana rano fantatra lavanila milanja 770 kilao izay mitedi-bidy antapitrisany ho lasan'izy ireo nentina fiara tsy mataho-dalana ny 720 kozotra farany teo. Nametraka fiterainana avy hatrany ny ampitsiny io ilay tomponentana ka nataony fanatetiana. Lehilahy roa no tratra ny polisy, saingy tsy ireo no tena mpangalatra fanamany. Nandritra ny famotorana natao tamin'izy ireo moa no nanekeny fa isany iray tsikombakomba tamin'ny alatra izy roa lahy ary nanondry ny toerana misy ireo namany. Hatramin'izao anefa tsy fantatra mazava ny toerana misy ireo lavanilina, mitoky kosa ny fikarohana ireo mpangalatra hafa. Misy olona maromaro nataona ankety tato anatin'izay misy eo amin'ny 10 zany zareo total amin'izao fotoana izao no vita famotorana mikasika an'io fianarana dia ho atolotra ny fitsarana moa zany izy androany satria efa tapitra no ny fotoam-potoana rehetrarehetra dia tokony tazomanay azy eto. Ataona ihany ny fikarohana hoe aiza marina no nametrahana narevona iza marina no nandraina lavany ireo satria tsy mety ataon'ireo zareo manaiky zay ny naka ny lavania fa lazay ny fefalafa fa lazay ny tsy fantara namarotana azy zavatra tsy marina maro zay satria zay ny ataon'ny mpisoloky kanefa moa satrotra no manao fanadidina dia mezaky zay hitady hoe nakaiza marina lavany ireo. Mbola vaovao avy any amin'ny faritra izay hatrany dia niteraka korontana tao Morondava omaly ny fahafatesana lehilahy iray tao amin'ny hôpitaly be voalaza fa nodimandry noho ny areti-kibo nolazaina fa coronavirus. Mitatotra ny vaovao ny mpanao gazety ny MBS any Morondava.
raikitra ny korotana nipoaka ny bomba mandatsa dranomaso teto Morondava manoloana ny tsy fatokisan'ny vahoaka ny mpitantana ity valanaretina ity intsony. Fantatra mantsy fa lehilahy iray no namony ainy tao amin'ny hôpitaly be any Morondava ny alahady lasa teo ka miteraka resabe teo amin'ny fianakaviana sy ny mpitsabo ary ireo mambra eto amin'ny CRCO Menabe. Ny fanaritahana ny maty ary tsy nanaiky ny fianakaviana fa tsy maintsy alevina ny fahasandrazany eny Betany ity olona ity. Eo andaniny tsy neken'ny mpitandron'ny filaminana izany fa tsy maintsy ry zareo no mitondra ny razana hoentina alevina ka teo indrindra no nisiny ny sakoroka teto Morondava. Satria nisy izay arety izay nitaraingany arety kibo tamin'ny zoma alina ifoasabotsy maraina hoentina tegny amin'ny hôpitalina Mahora fa nanao ny krizy izy laza ny tompona andraikitra anankiray izay mpitsabo ao amin'ny hôpitaly krizy toka hono mahavoan'le havanareo ividianareo toka dianana toka dia nomena izy tamin'io asabotsy tonga ny alahady maraina maty le havanay nalainay havany tamin'ny fotoana hoe io azonareo hoentina dia afa-tomobile nareo mpimasanareo le razana minitra vitsivitsy teo rina dia nivadika ndray le izy hoe tsy azonareo hoentina eo fa coronavirus hono le arety le positif le izy nefa nitaratasy navoakany zareo tamin'izany fotoanandro zay anagnany profo nalana sary le izy naverinagny le taratasy vaina taratasy hafa fa hoe covid no nahafatin'le olo ka zay na sadaikatra any ary zay na tokony ateza satria tsy marina mihitsy zavatra lazay na hoe tsy mandeha amin'ny tokony ho izy fa ndray izy négatif ndray izy positif dia lasa savoritaka zay le fianakaviana zay nahatonga le olana zay fanjevonana teny andalana zany le razana mpitambo filaminana manakana an'le fianakaviana le fianakaviana maika hitondra le razana mandehana amin'ny fasandrazany mahakivy ary mahatezitra anay fianakaviana izay fomba nanovana an'le fianakavianay ohatra natao tsinotsinona ny faty satria ny faty zany amintsika olombelona dia zavatra sarotra satria nino antony mila hajaina zay razana zay. Eo amin'izay tranga mpiaramonina izay hatrany sangiverina eto Antananarivo kosa itsika anatin'ity fanadihadiana ity niteraka olana goavana teo eo amin'ny akamaroan'ny mponina ny tsy fiodinan'ny asa teto amin'ny faritra Analamanga nandritra izay 5 volana nisiny ny fihiboana izay. Hoarantsika ny vaovao mandidina an'izay eo amin'ny sary ny tahiriny anaranariny. 5 volana lasa izay no nikatso avokoa ny fitadiavana ho an'ny sarambabem-bahoaka tato anatin'ny faritra Analamanga. Isan'ny vomafy amin'izany ny mpanao asa tena. Efa ela no nitaraina mafy ny mponina satria na ny hofantrano aza tsy voaloha intsony no ny tsy fisian'ny asa. Ankehitriny mitranga ny disadisa eo amin'ny tompontrano sy ny mpanofa. Tahaka izany indrindra no niseho teny amin'ny fokontany Merina Fovoany, commune Talatamaty, distrikany Ambohidratrimo. Raim-pianakaviana iray no velotaraina no ny sotasota ataony ny tompontrano aminy. Nandritra ny 12 taona no ny fampiraharaha izy sy ny tompontrano raha ninambarany. Vokatry ny fihiboana nefa dia tsy afaka niodina ny asa tanana fanaony. Teo no nipotra ny olana. Kapitonazy ny asa tokely tsy vokatra amin'izay. Dia ny fotoana nefa nisafy teto fa nisy vokatra amin'izay ny antony fahasahiranana kanto ny totapoka tamin'ny confinement io dia roasy zareo zany efa miezaka miteny manatona azy foana fa ny azy navoaka amin'ny azy fatana na ny anina hoanina ara zao efa ila tsy hita mihitsy ny aton'le confinement io le fandroana mihitsy no tena ataony ilay trano fa mila miala jiro koa ara zao tonga dia nitapahana tsy miteny tsy volana ila jiro esaka eto tonga dia nitapahany any zao raha zany dia folo taona petahako eto zany karaha tiaro asy miala eto tena potika tanteraka mihitsy na ny fiainako na ny fiainako zay mianaka dia mandeha azy ary zay. Raha ninambarany tompona ndraikitry ny fokontany misy ireto tompontrano sy mpanofatrano ireto nilaza ho tsy mahafantatra na naharay fitarainana avy amin'ny rotonta izy ireo. Araka ny voalazany hatrany dia nisy ny taratasy fifanarahana natao tamin'ny nidira ny mpanofatrano. Betona ty le olona tonga taty aminay izy hatramin'izao tao aminay izy olona zany hatramin'izao tompotrano mbo tonga ty aminay saka mandalo fotsiny zany fa tonga ty aminay izy misy olona dia tsy vana fokotany misy fanarahana mihitsy tompotrano sy mpanofatrano tsy maintsy miditra aty tsy maintsy mandalo fokotany. Eo amin'ny lafim-baovao hafa tanteraka kosa dia nanatanteraka valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tetsy amin'ny Centre National d'Application de Recherche Pharmaceutique teny Ambodivoanjo androany ny fikambana pirenena izay misy ny mpitsabo nentim-paharazana eto Madagasikara. Nomena Andriamana Misata sy Tahiriniana Ranariniana no teny antoerana mitatitra ny vaovao. Maro karazana fitsaboana misy eto Madagasikara.
anisan'izany ny fitsaboana nentim-paharazana izay mbola betsaka ireo malagasy no manao azy. Misy amin'ireny fomba fitsaboana nentim-paharazana ireny anefa ny tsy manara-dalàna ary tsy mpikambana koa ao anatin'ny fikambana be ny fitsaboana nentim-paharazana. Efa manana mari-pahaizana na diplôme io na certificat avy any ivelany ny olona vao tokony hanao an'izany izay tokony hoferany lalàna eto amintsika. Ny zava-misy ankehitriny dia mifangaro voraka na dia efa eo ary ireo lalàna voalaza teo ireo mifangaro voraka amin'ilay atao hoe fitsaboana nentim-paharazana ny zavatra ataon'ny olona sasatsasany. Zany hoe le fitsaboana nentim-paharazana zany dia tena nentim-paharazana zay dia fomba voajanahary amin'ny alalan'ny rivotra, ny masoandro, ny akora isan-karazany. Fa izay ampiasana ny fitaovana moderna rehetra, ninona ny endrik'ilay izy. Ao ny mampiasa bioscanne, ao ny mampiasa fitaovana maro isan-karazany entina hanorana sy ny karazan'ireny. Ireny zany dia tsy atao anatin'ny sehatry ny fitsaboana nentim-paharazana izany. Ka izany zany mba tsara hazavaina amintsika fiarahamonina amin'izao andro anamarina ny andro afrikanina momba ny fitsaboana nentim-paharazana izao, mba ahafahantsika mitandrina sy miaro tena satria mitera-pahavoazana ny tsy fitandremana na fanankinana ny tsy fahasalamantsika na ny olona misy atsika any amin'ny olona izay tsy azo antoka, any amin'ny olona izay tsy ara-dalàna. Omaly raika amin'ny 30 aogositra ny fankalazana ny andro afrikanina ho amin'ny fitsaboana nentim-paharazana. Misy ireo hetsika izay atao ho fanamariana izany isan-taona. Noho ny zava-misy atao amin'ny firenena ankehitriny anefa dia voatery nofoanana aloha izany tamin'ity taona ity. Vaovao mifandraika amin'ny fitaterana anabakabaka niverina ny sokatra nanomboka androany nizotra anatiny ho an'ny miazo ny faritra sy ny eto Antananarivo. Misy anefa ny fepetra izay tsy maintsy arahana mba isorohana ny fiparitahan'ny Covid-19. Ravo Razafy Mahenina sy Mathieu Princino mitatitra ny vaovao. Raika amin'ny 30 ny isan'ireo mpandeha natanteraka sidina tato anatiny androany raha nitatitra voaraitany amin'ny sampandrara misahana ny sidina ato anatiny. Tamin'ireo mpandeha ireo 30 ireo nanatanteraka sidina ny ainga teto Antananarivo any Diego ho an'ny Nosy be 14 isa, ny ainga tany Diego eto Antananarivo nisy 9 ary Nosy be Diego nisy 20. Ho fisoroana ny fianaky ny Covid-19 anefa tsy maintsy ataon'ireo mpandeha rehetra ny fitiliana PCR 27 ora melon'ny sidina. Ny fitiliana izay antohan'ny mpandeha ka eny amin'ireo ivitoerana ny kompania Madagasikara no anatanterana izany. Ireto farany ihany koa no manome ny valany 5 tokony mihiboka mandritra ny 420 ora ilay olona avy any amin'ny faritra hiazo ny Antananarivo. Mandritra ny fiangana kosa no ampisehoana ny valin'ny fitiliana izay tokony milaza fa tsy marary ny Covid-19 ilay mpandeha. Miatra ireo fepetra ireo na ho an'ireo avy any amin'ny faritra hiazo ny Antananarivo na ireo miala eto Antananarivo. Ankoatr'izay, miatra ny fanaovana arovava, ny fakana ny maripana, ny fampiarana ny elanela ny iray metatra ary ny fampiasana gel désinfectant ary ny fandalovana ao anaty toerana iray mamono mikroba ho an'ireo miala ny Antananarivo sy ireo voatonga. Eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena ny maresaka any Syrie sy ny raharaha hitazonana ny mpanao gazety Chengle ao Chine no amaranana ny fampiraharam-baovao amin'ity androany ity. Ravo Razafy Mahenina sy Manora Andriamalala no mitatitra an'izay. Aray ny mpitandro filaminana sy noakaiky efa 15 andro mahery izao i Chengle, mpanao gazety australiana izay voatazona noho ny antony tsy mbola fantatra raha nitatry ny ministry ny raharaham-bahiny australiana alina rehefa avy ny fampiresaka ny rotonta. Izay antokana firesahana tamin'ny olona voalohany nandritra ny hitazomana ny Chengle. Ampilaza vaovao amin'ny CGTN ity mpanao gazety ity raha ny fantatra endrika fanagadrana ihany ny zavatra mahazo azo ny mpandinika ary mety hitatra hatramin'ny enim-bolana ny raharaha tsy azo antsoina mpisolovavana ihany koa ifampiresahana ivelany. Araka ny vaovao hatrany ny 14 aogositra teo no efa notanana tsy nahazo mivoaka ny trano izay nametrahana azy i Chengle. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena izay hatrany miaramila sy sivily 12 isa no namony aina alina tany Syria vokatry ny zera-bomba araka ny tatry ny OSDH izay fikambanana manara-maso ny fanajana ny zon'olombelona any an-toerana. Miaramila sirianina ny 3, irananina ny 7 ary sivily iray no namony aina raha ny tatry ofisialy ny voaka farany androany. Atovo miaramila sirianina sy iranianina no nokendren'ireo israelianina raha ny fantatra.
Andeha ary aloha averina ho fitinina aminao ireo antotanisa manodidina indrindra ny Covid-19 voaray tato anatin'ny 4 ora farany. Toy izao manaraka izao indray ny hitatitra ny voakandroany mahakasika ny fivoarany Covid-19 eto amintsika 4 ny tranga vaovao voatily androany araka ny tatry ny profesora Volontina Anta ny 7 teto Antananarivo 9 tany Tomasina 4 Fianaratsoa 17 Mahajanga ary 2 Atsiranana mitotal 7,707 Israel izany ireo mitondra ny tsimikaretina atreto 5,703 Israel no sitrana ny ampy ireo 3,20 vaovao androany 4,707 ireo mbola manaraka fitsaboana raha 2,70 ny forme grave ny hena 3 ny amin'ny 3 ireo nodomandry iray teto amin'ny faritra Nalamanga ary ny rotany Diana izay mitotal 570 hatramin'ny atomboany aretina 7,707 isa ny fitiliana PCR vita hatramin'ny omaly alatsinainy 3,30 aogositra 2020 2,70 kosa ny fitiliana gene expert vita omaly 3,30 aogositra 2020. Izay indray no nandesitsika nanakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity niany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany azadorina fa misy ny fandaharana dinika izay hoarahnao ao ary ny vaovao afaka minitra vitsy ny tena kosa mametraka ny veloma samy tsara ao amintsika jiaby ho amin'ny manaraka indray.